Mbola mpifaliana no iarabako anao mpanaraka izao fandarana izao amin'ny tianio ity ary mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Naraka ny lohahevitra anankiray isika ao anatin'ny andro vitsivitsy izay mitondra ny lohateny hoe firy taona moa ianao. Firy taona moa ianao. Fa mialoha izany dia iaraka hivavaka isika. Rainay malala masina ny an-danitra dia laza saotra natolotra ianao no ny tompontsoa tombonandro izay nomenao anay mbola ahafahanay mianso ny anaranao mandinika ny teninao. Tsy aneny tsy angataka famelan-keliko aminao ary angataka ny koa ny fanainao masina mba hitarika anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Firy taona moa ianao. Firy taona. Fanontaniana fapetraka matetika izany rehefa misy ny fiaonana na any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny toeram-pianarana dia anontaniana hoe firy taona ianao. Androany isika dia hijery ao anatin'ity baiboly ity, ao anatin'ity soratra masina ity, fa misy fanontaniana apetraka koa ato, firy taona moa ianao. Tsy haiko raha mba fantatrao hoe aiza ho aiza ao amin'ny baiboly no misy izany fanontaniana izany. Fanontaniana hoe firy taona moa ianao. Ary napetraka izany fanontaniana izany ary misy valiny mazava ho azy. Tsy haiko raha mba hainao hoe teo amin'ny tantaran'iza re ao amin'ny baiboly no misy izany fanontaniana izany. Napetraka tamin'iza ilay fanontaniana hoe firy taona moa ianao, na koa iza no nametraka an'ilay fanontaniana. Ary ny tena zava-dehibe dia izao hoe fa inona no antony nametrahana an'ilay fanontaniana. Firy taona moa ianao. Firy taona moa ianao. Amin'izao fotoana izao dia indraindray tsy fantatra intsony hoe iza ny zoky, iza ny zandry. Fa misy olona dia hita hoe malaky antitra ary misy olona toa tsy mety antitra fa ohatran'ny tanora foana. Dia tsy haintsony maminaviana hoe firy taona moa ny olona anankiray raha ohatra ka ny toe-batany ety ivelany no hijerena azy. Toy izany koa ny zavatra hitantsika teo amin'ny tantara ato amin'ny soratra masina. Manasanao mba hiara-hijery amiko izay voalaza ao amin'ny soratra masina, ao amin'ny Genesisy toko 7:7 dia ny 7 sy ny 9 ao no ahitantsika n'ilay fanontaniana. Firy taona moa ianao. Tao anatin'ny tontolo-kevitra anankiray rehefa nidina tany Egipta ny taranak'Israely. Jakoba Israely mba amin'ireo zanaka avinanto zafikely dia nakany Egipta zareo. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny zanany lahy antsoina hoe Josefa. Farao ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Ary rehefa tonga tany izy ireo dia izao voalaza eto dia. Lay dia eto lay teny hoe dia maneho fitohizana araka an'izay tantaran'izy teo aloha. Ny zavatra niseho teo aloha. Tsy inona izany fa lay fidinan'i Jakoba rain'i Josefa sy ireo taranany tany Egipta. Dia asehon'ny fanambarana eto zany hoe dia rehefa tonga tany Egipta zany Jakoba mba amin'ny zanaka zafikely sy ny sisa. Dia nentin'i Josefa. Josefa zanany lahy 110 izay lasa tonga praiminisitra tao Egipta, lasa manam-pahefana ambony ary toy ny hoe mpamonjy ny Egipta mihitsy izy tamin'izany fotoana izany dia nentin'io Josefa io ho eo anatrehan'ny Farao. Farao indray ilay mpanjaka ny Egipta. Heverina fa mpanjaka faran'izay matanjaka maneran-tany tamin'izany fotoana izany i Farao. Ary ny Egipta ny firenena faran'izay matanjaka tamin'izany fotoana izany. Ka eto zany i Josefa ilay mpanampy azy, ilay praiminisitra, nitondra ny rainy ho eo amin'ny ilay mpanjaka farany matanjaka izay tsy iza fa Farao izany.
dia nentiny Josefa eo anatrehan'ny Farao Jakoba rainy. Dia tafahoana teto zany izy telo mirahalahy ireto. Teo Farao mpanjaka farany matanjaka, teo ihany koa Josefa tanakavana ny Premier Ministre, dia ity ilay rainy Josefa antsoina hoe Jakoba nanantona, dia teo izy telo mirahalahy tafaresaka teo. Ary tao anatin'ny resaka ny fanaovana, dia zao no nataon'ny Jakoba voalohany. Ary Jakoba dia nisaotra an'ny Farao. Nisy karazana fisaorana, fankasitrahana nataon'ny Jakoba tamin'ny Farao. Misy antony maromaro no mety nahatongazana an'io fisaorana. Anisan'izany mety natokisany an'i Josefa, ka nampiakarany an'i Josefa eo amin'ny fitondrana. Anisan'izany nanikeny handrainy Jakoba mianakavy ho an'i Egypta. Anisan'izany nanomezan'ny Farao toerana tao Gosena mba ho nenana izy ireo araka ny fangatahana izay natao tamin'ny fitondrana. Mety be dehibe ny antony fisaorana. Fa ny zava-dehibe dia ilay fahaizan'ny Jakoba misaotra ny amin'ny zavatra tsara nataony ity mpanjaka farany matanjaka maneran-tany ity. Dia zao ny zavatra nahagaga. Ny navalin'ny Farao an'izay fisaorana izay, dia hoy Farao tamin'ny Jakoba. Rehefa avy nisaotra an'ny Farao i Jakoba, dia niteny i Farao eto, ary hoy Farao tamin'ny Jakoba, inona ilay teny nataon'ny mpanjaka Farao tamin'ny Jakoba? Firy taona moa no andro ny ainanao. Amin'ny dikateny vahiny izy io, raha amin'ny teny frantsay, quel âge as-tu? Firy taona moa ianao. Fa amin'ny dikateny malagasy dia io nanambarany azy hoe firy taona moa no andro ny ainanao. Raha foezina, raha tsorina, firy taona moa ianao. Zay ny valin'ilay fisaorana. Izay ny zava-dehibe tamin'ny Farao tao anatin'ilay fionany zareo zany, dia nahaliana ny Farao dia nianontany, niamantatra hoe firy taona moa i Jakoba rainy Josefa. Mba hainao inona moa ny antony nahatonga ny Farao oliana ny amin'ny taonany Jakoba. Efa taona maromaro no nahafantaran'ny Farao an'i Josefa. Ary talohan'ny nampiakarany an'i Josefa teo amin'ny fitondrana azy, dia efa nisy fanadihadiana nisy resaka ny fanaovan'ny Farao tamin'ny mpiara-miasa hafa ny aminy hoe iza moa Josefa. Ary efa tafahoana tamin'i Josefa mivantana Farao, dia nanamafy ny resaka ny fanaovana tamin'i Josefa izy, namantatra hoe iza moa Josefa. Raha ny marina zany dia zao, efa fantatry Farao ny amin'ny tantaran'i Josefa. Hain'ny Farao ny fisian'ny rainy antsoina hoe Jakoba. Fantan'ny Farao fa 12 mirahalahy izy ireo, ary Josefa ny zanakalahy 11. Nisy anabavy anankiray antsoina hoe Dina, mbola misy faralahiny antsoina hoe Benjamina. Fantatry Farao izany. Dia teo zany Farao, rehefa nahalala ny tantaran'i Josefa, dia efa azoazo ny an-tsaina zany ny hoe mety efa ao anatin'ny fahazokiana, fahanterana zany rainy Josefa izany. Efa antitra. Dia ny tao andohan'ny Farao zany dia zao hoe raha ifanena, raha iaona amin'ny rainy Josefa izy, dia hita lehilahy antitra iray, lehilahy efa reraka anankiray, zay no mbita ao an-tsainy. Kinanjo raha vao nahita ny Jakoba izy nentiny Josefa tao amin'ny lapany, tao an-tranony, dia gaga Farao hoe kay ve le rainy Josefa araka ny tantara zay ny tantarainy, zay no heveriny Farao hoe efa antitra, kay ve toy izao ny vatany zany Jakoba izany. Dia gaga Farao, raha nieritreritra izy lehilahy antitra be anankiray, dia tsy zany ny fahitany an'i Jakoba. Raha nieritreritra lehilahy efa reraka, efa osa, dia tsy zany ny fahitany an'i Jakoba. Fa toa mbola mijoro tsara, toa mbola matanjaka, tsy araka ny heverany azy. Dia izay ny anton'ilay fanontaniana. Firy taona moa ianao? Satria tsy voalazan'i Josefa taminy ny taonany rainy. Firy taona moa ianao? Fa nahoana moa Farao no gaga? Gaga izy satria ny antitra hitan'ny Farao dia ireo antitra tao Egypta. Fa i Farao tsy mbola nahita antitra
avy amin'zareo Hebreo. Fa ny tao Egipta no hitany, Egiptianina no hitany. Dia zao anefa, tsy mitovy ny fomba fiainan'ny Egiptianina sy ny Hebreo. Zareo Egiptianina, tanan-dehibe, tanàna faran'izay nandroso tamin'izany fotoana zany dia manana ny fomba fiainan'izy ireo. Toy ny fihinana, hafa ny fihinana, hafa ny fisotro, hafa mihitsy ny fiainana tao Egipta. Fa ny fiainan'ny Hebreo kosa dia ho anivon'ny zavaboary. Hafa koa ny fihinana, hafa koa ny fisotro, ary tsy mitovy izany ny antitra ato Egipta sy ny antitra any amin'zareo Hebreo. No ilay fomba fiainana, tsony amin'ny teny frantsay hoe style de vie, tsy mitovy. Hany ka tsy mahagaga raha toka malaky antitra ny olona ao Egipta, ilay nahazatra ny Farao, ka tsy nahagaga raha toka mbola matanjaka ny fahitany an'i Jakoba, ka zay nahatonga azy nanontany hoe firy taona moa ianao, firy taona moa ianao. Gaga izy, variana izy. Ry havana, ry namana zay mpanaraka izao fandarana izao, raha mahita anao ny olona dia mety eritreritra hoe firy taona moa ianao. Ahoana ny fahitan'ny olona anao? Mifanaraka amin'ny taonanao ve ny toe-batanao, ny fahasalamanao sa tsia? Efa reraka ve sa tsia? Sa tena mbola salama tsara, mijoro tsara? Ahoana ny fahitan'ny olona anao? Mety hahalinan'ny olona ihany koa ve tahaka ny Farao, ny amantana ny taonanao rehefa mahita anao izy, hoe toa mbola tanora lalandava, tsy mety antitra, sa le hoe malaky antitra ny fahitan'ny olona anao. Firy taona no andro ny ainanao hoy ny mpanjaka Farao tamin'i Jakoba. Gaga, gaga Farao raha nahitany Jakoba. Amin'izao fotoana zao koa dia indrisy fa mampalahelo, fa misy fomba fiteny hoe araraoto ny fotoana raha mbola tanora. Dia be lehibe ireo tanora zay manararaotra, manao fiainana. Indray andro izahay raha avy nandevina, dia nandalo tamin'iny lalana indray azoma, nandalo tamin'iny lalana Alarobe Akoron-drano iny, miaraka tamin'ny mpiara-miasa. Dia nahita bara anankiray, fisotroana anankiray fen'olona mipetraka. Dia ny moto koa milahatra eo amin'ny parking be lehibe. Dia lasa resaka tao anatin'ny fiara hoe mba jereo rery mpiasa avy niasa rery, jereo fa manao vendredi magnifique. Ny vendredi magnifique moa dia azo atika hoe zoma mahafinaritra. Dia nisy mpiara-miasa anankiray nefa niteny an'izao teny izao, tsy vendredi magnifique fa vendredi maléfique. Tsy zoma mahafinaritra fa zoma tandindomin-doza, zoma zay ohatran'ny hoe makany amin'ny loza. Satria nahoana? Alay fisarain-tsaina, tanora be lehibe, misotro, avy eo nefa hitaingina moto. Tsika malala tsara fa be lehibe ny loza mpifamoivoizana azo avy amin'ny moto indrisy. Fa misy olona zay tsy mieritreritra akory ny hoaviny, fa dia ny androany aloha ny fantany. Dia vokatry ireny fomba fiainana ireny no mahatonga ny olona malaky antitra, malaky reraka, tsy salama. Tonga ny karazana aretina maro samihafa. Misy indray olona, raha jerenao ny toe-batany, mbola vao 30 taona, mbola tanora 20 taona, 30 taona eo. Fa ny mahavariana nefa, ny taova ao anatiny dia misy efa tena reraka. Misy namana anankiray mbola tanora tafaresaka tamiko tao anatina messenger, taovan-tserasera fanoratana reny zany. Dia niteny tamiko hoe tambavaka pasteur ho izy fa avy nanao analyse dia tena nampalahelo fa tratra ny insuffisance rénale izy. Dia mbola misy olana hafa koa any amin'ny vesy.
dia tambafa tena aretina tahorako izy izy ny insuffisance rénale. Zany efa reraka ny rein dia nampahireziko izy izy anefa mbola tanora ary mino fa hamonjy azy ny tompo ary hanafaka azy amin'izany aretina vao manomboka izany sy mbola vao menace le izy ry havana mbola tanora nefa efa reraka ny rein mitady ho reraka ny rein ary tsy izy ihany fa be deaibe ireo olona izay efa tsapa misy tao efa reraka ny anaty ihany. Inona ny antony hoe ianao lay fomba fiainana toy izany koa ny tany Egypte. Tany Egypte anao raha mijery any Egypte dia zao voalaza ny Soratra Masina mahakasika ny zavatra miseho any Egypte hoe misy aretina any Egypte amelin' Jehovah anao ny vainy Egypte. Misy karazana vai any Egypte aretina ny tomboka hémorroïde ny atina ary ny hazaka izay tsy azo mpanafody. Misy teny gasy eto mety manerana anao ny amin'ity le hoe tomboka hatina hazaka ity fa karazana aretina ireo zay mpahazo ny Egyptianina vokatry ilay fomba fiainana dia mahazo azy ireo karazana aretina ireo. Ary jereo tsara le tapany ambany io izay tsy azo mpanafody. Zao anefa Jakoba zay niaina fiainana hafa tsy mitovy amin'ny fiainana Egyptianina dia tsy mba nahazo azy ireo aretina ireo fa narovan'Andriamanitra izy dia gaga farao raha nahita azy. Ka androany dia maniry koa raha maniry fa ianao koa no misafidy tsara noraisinao fianteranao amin'Andriamanitra fa fitondranao tena tsara ianao koa dia ahagaga ny olona satria mbola matanjaka mbola tanora no fijery ny olona anao ary tsy ahazo anao reo aretina mpahazo an'ity zao tontolo izao ity. Isan-karazany koa ny aretina amin'izao fotoana izao fa mba tsy hisy ahazo anao ani ireny aretina ireny fa ho salama tsara ianao ary atanjaka tsara dia avarinan'ny olona ianao. Ny tompo anie hitahanao ka ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao. Iaraka hivavaka isika. Ray malalo misaotra anao manokana izahay no ity fotoana nomenao anay ity izay nahafahanay nandinika ny teninao nampisaintsainanao anay ny amin'ny hoe firy taona moa ianao. Ny tokoa ray aho dia tsy mifanaraka amin'ny taona ny toe-batan'ny olona iray. Taona mbola tanora ny vatany efa antitra na ny taova ao anaty mety misy efa antitra. Ka raha misy toy izany amin'izao mpiaino sy mpanaraka ny fandarana izao dia tahio manokana izy raha eo ary avereno amin'ny laony ny fahasalamany ka hifanaraka amin'ny taona ny farafaratsiny ny toe-batany. Ary raha mety azo ianao dia ho tanora kokoa ny toe-batany raha mitaha amin'ny taonany dia tahio izy. Ireo izay efa nisafidy ny anana fitondran-tena tsara dia tehiriza ao anatin'izany. Ireo izay mety lasika anaty fitondran-tena tsy mety mamelany ny elony ary mamindrafo aminy. Ka ny angatahako aminao ray dia izao aza vela isy ahazo anay ny aretina mpahazo ity zao tontolo izao ity. Faharovy ny mpanaraka izao fandarana izao. Arovy manokana izy mba amin'ny ankohonany. Dia matoky ray fa ahita fiteo masonao izy ka ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.